raha atao indray mitombo maso ireo gazety rehetra voarentsika androany dia tsikaritra fa ny ankamaroan'izy ireo dia saika miresaka avokoa ny momba ny trangana voaposina olona ampolony maro nandritra ny mariazy tena 67 hectare ny asapotsy lasa teo fa L'Express de Madagascar inona ny vaovao Courrier de Madagascar no misarika ny mpamaky momba ny tranga io olona maherin'ny 50 mpamonjy mariazy avokoa izy ireo ny tranga ny loza vokatry ny fihinanana sakafo maloto tsy piny inona ny vaovao io fihinanana sakafo maloto io ka nahatonga ny valana retina na rarikibo na ndoa ny valana na lemy lohalika izy ireo araka ny tatitry Courrier de Madagascar nampatsiahy kosa fa voaherinandro lasa izay no nisy fanapozonana ara-tsakafo koa teny Anosy teny ka olona telo no indraina moy tamin'izay ny momba anio moa dia resahiny ao androany fa 7 ny tena narary vokatry sakafo nisy posina teny Anosy atsinanana io momba ny teny amin'ny 67 hectare resahina petraka androany kosa dia hatramin'ny alina teo araka ny ambaran'ny L'Express de Madagascar dia mbola manao toy vakana ireo marary tonga eny amin'ny hôpitaly ary mbola tsy fantatra mazava tsara ny tena fototry ny fanapozinana mariazy nivadika ho zava-doza hoy L'Express de Madagascar i ao raha androany moa dia misarika ny mpamaky kosa ny amin'ny ahitana razana ny tsingevana teo anilan'ny dobon'ny Jirama teny Mandroseza lehilahy 5 taona efa hatramin'ny asapotsy teo no titiavan'ny fianakaviana sy ny manodidina azy raha nilatsaka tao anatin'ny rano Mandroseza mety namono tena hoy ny vinavinan'ireo nitady azy io fa raha miresaka an'io kosa i Midi Madagasikara dia milaza vetrany fa namono tena ity lehilahy ity mbola manodidina ny zavanitranga ny farany herinandro teo koa dia asongadiny taratra saingy momba ny fitombony loza mpifamoivoizana kosa no resahany androany sesilany zany tatoato hoy ny fanamarian'ny taratra 7 zao no naratra mafy tany Manjakandriana namotana bypass Manjakandriana ny sesy tao anatin'ny 7 ora ny lozam-pifamoivoizana sao mila enjanona kely indray ary ny lalàna hoy taratra nanipika fa samy vokatry ny tsy fitandrema amin'ny mpamily avokoa izy ireny i Midi Madagasikara indray dia milaza amin'ny rehetra fa mirongatra izay tsy izy ny mpangaripôsy eny amin'ireo tsena lehibe Antananarivo dia ny eny Analakely zany Andravoahangy ary Isotry fa eo amin'ny resaka politika resahan'ny gazety maro androany ny manodidina ny fifidianana solombavambahoaka hatao amin'ny volana marsa ho avy io i Midi sy gazetiko dia samy mivoy ny nambaran'ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena omaly manohitra ny fifidianana mandeha irery izy ireo hoy Midi Madagasikara nitsipaka ny fifidianana rehetra ka sain'ny fahefanaviny tetezamita hatao izy ireo hoy kosa i gazetiko ireo gazety roa ireo moa akoatra izay miampy ny gazety Madagasikara laza dia mivoy ihany koa ny fahitany aina momba ny taona 2014 izay milaza fa izy mpanao politika fantadaza ho faty amin'ny taona ho avy io raha milaza moa i Courrier de Madagascar fa na nisy paingitra ny fitondrana ny antoko ny amin'ny fifidianana ataony 9 marsa moa no resahana amin'izany noho ny fahitany ity antoko ity fa raha akapoka dia misy fitorotona ny fanaovana azy io i Madagascar laza indray dia manasongadina ny nambaran'ny mpitondra tenin'ny leader Fanilo dia manjavazava tanteraka ny antony marina hanaovana io fifidianana io akoatra an'io moa dia tanteran'ny Madagascar laza fa tsy afaka ny ifampiresaka na ifampidinika ny mouvance ravalomanana raha tsy mivoaka ny fonja aloha ifety sansy ny namany ny otrikafo indray araka ny taty fiteliny rehefa dia milaza ho tsy manaiky ny fifandimbiasan-toerana eo amin'ireo samy miara mitondra ankehitriny lohateny lehibe ny telon'ny rehefa androany kosa ny hoe manarao-pahefana eo anolohan'ny mbola fahanginan'ny vahoaka ny fitondrana tetezamita resan'ity gazety koa ny fampiroroana sy fandrahonana mpandraharahara toe-karena ataona manam-pahefana ambony ara-panjakana amin'izao fotoana izao araka ny nambaran'ny gazety Madagasikara laza teo ary dia miandandra ny fivoandry fetisan telo lahy anio ny aklafitelo io no isariany ity tanindrazana ny mpamaky androany fa mbola mikasika ilay fifidianana amin'ny 9 marsa ihany dia mariny Le Journal de Madagascar kosa fa ny fifidianana solombavambahoaka izany no mialoha ny fifidianana filoham-pirenena mitodika eny amin'ny anteny mera pirenena raha teo ny masony La Gazette de la Grande Ville androany ary mampatsiahy ireo fipetra samihafa tsy ahivon'ny lalàna mombamomba ny membre
ny antenne mera izay fidin'ny vahoaka araka izay voafetran'ny loi organique. Tsy ekenina ny familifiliana mety misy amin'izany hoy la Gazette de la Grande Ville mamelabelatra ny fanadihadiana nataon'ny avy ao amin'ny Friedrich Ebert Stiftung androany ao amin'ny famakafakana manokatra ny pejiny. Fa na ila verité na i Madagasikara matin androany kosa dia samy resaka ny dokam-barotra ataon'ny Skol labiera io, labiera vaovao amin'izao fotoana izao. Raha fitinina dia dokam-barotra tsy araka ny lalàna izay indrindra ny lohateny lehibe ny matin. La vérité moa dia mampafantatra fa rakotra ny dokam-barotra io rehefa fampalalamba vao tatoato voaterina indray andraikitra araka izany ny ministera serasera araka ny fanamarian'ny gazety La Vérité. Dia izay ihany koa mampitsatsika amin'ireo gazety ny vaovao paritra androany raha songadiny ny vaovao Antsiranana fa ny famory ny fikambanan'ny tanora rehetra tao amin'ny distriktan'ny Antsiranana voalohany hanavaon'ny rafitra ifondronan'izy ireo hiatrika ny fampandrosoana an'Antsiranana. Inona vaovao manjanga indray dia mampafantatra fa nanomboka ny zoma 7 Desambra teo dia nifindra eny amin'ny toby fiantsonana vaovao ihany ny garoutière Aranta ny zotra nasionaly any an-toerana. Inona vaovao Tsilahara mitatitra fa noraisy-potsiny tao amin'ny commune Ambanivolo Mahatalaky distrikan'ny Faradofay ny Bois de Rose iray camion. Ary ny vaovao Toamasina dia manasongadina fa nisy malaza teo no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana ao amin'ny congrès ny tetezamita any amin'ny faritry Alaotra Mangoro. Les nouvelles sy expansion Madagasikara dia samy resadresaka mikasika ny toekarena. Raha songadin'ilay nouvelle androany ny fomba fambolena vaovao na ny agriculture contractuelle izay lahara-pahamehan'ny ministry ny fambolena amin'izao fotoana izao. Ny gazety expansion Madagasikara indray dia manao fanadihadiana mikasika ny sehatry ny indostria eto amintsika tao anatin'ny 15 taona izay. Ny gazety Jejo no amaranantsika famitsinana izay mampafantatra ny mombamomba ny taovolo raitra ao anatin'ny fotoana fohy. Fa nivory tetsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ireo mpikambana sasantsasany eo anivon'ny Escopol ny fandaminana ny raharaha anatiny moa no antony izany fivoriana izany fanadihadiana. Nisy savorivory tatoato teo anivon'ny Escopol tsy fitoviam-pijery teo amin'ny lafiny raharam-pirenena no niteraka izany. Samy nahatsapa nefa ny mpikambana fa ilaina ny fampivondronana indray ny heviny Escopol. Izay no niteraka ity fivoriana tetsy Tsimbazaza ity, nisy ny hevitra tapaka tamin'izany. Tsy resaka hoe Escopol vaky fa nisy ny heritreritra ny hitarika sy hitondra ny anaran'ny Escopol zany amina zavatra. Ary zay ny antony teto dia ifampitambarana ary fiatsona satria izy fiatsona zany justement alefa aminareo hoe ivory anao assemblée générale ny Escopol ao anatin'izay zany no jerevana tsy zavatra sy ny tato ary jerevana ihany koa les solutions proposevana ny résolution na crise. Le comité ad hoc zany est prévu et organisé lay assemblée générale si ametraka ny ordre du jour. Iray ihany ny Escopol. Ny tsara mariana fotsiny moa zany dia hoe izay nisy ao anatin'le président commission zay ny Escopol hatramin'izay zany no isan'ny naka ny initiative zany nanaovana zao fivoriana. Faharoa zay taorianan'le tamin'ny sabotsy ary angambany androany dia fahita hoe x2 isan'ny membre ny Escopol tonga. Tanjon'izao famerenana ny fitoviam-pijery ny Escopol izao ny ahafahan'izy ireo mitondra sosokevitra iraisana atolotra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hankatoavana ny fitondrana tetezamita efa naroso. Fa natomboka tany Mahajanga ny fihavanana tory izay tanterahan'ny filoha-hevitry ny CST sady filoha nasionaly ny MTS Andriamatory Laorantsiraka. Fantatra moa fa hitohy any amin'ireo faritra hafa izay fitsidiana ataony izay nanaraka azy tany Mahajanga ifira Arjaona. Tafiditra ao anatin'ny fanajana ny sotoavana republikana sy ny fandalana ny fihavanana tory no tanterahan'ny MTS tao Mahajanga ny faran'ny herinandro lasa teo ary nazahoan'izy ireo alalana ara-dalàna tamin'ny commune ny fanaovana izany etsika izany raha nandeha ny feo tetsy tero fa tsy nazo alalana izy ireo fa nanao bodongerona fotsiny. Mahajanga na Tanora ka tsy misokady na ino kidona na ino tiatra ekena
dia iroso malaky amin'ny famarany olana tompona sokovavy. Asangany tagna zay d'accord amin'izany. Asangany tagna zay d'accord amin'izany. Moa ve lahara-pamena amintsika ifanomezana asa anisana asa. Asangany tagna zay d'accord amin'izany. Io zany ndika fa izy tafa ohatra loatra ny fanaovana politika fa zay dia mila famagnany krizy malaky, fifidianana malaky, tompona tovovavy. Etsika ara-panatanjahantena sy ara-kultoraly ny fomba hanehoana ny fihavanana toro. Nisy ny omby 4 natolotra ny vahoaka ny Mahajanga ho mariky ny nofokena amin'ny tampihavanana. Fa hivadika lafomba vao hafa tanteraka isika mirongatra ny vaky fasana ny Morombe ihany amin'izao fotoana izao. Efa misy monitratra ary efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana. Tondra fanazavana misy kokoa mahakasika izay ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita avy any an-toerana. Isan'ny nanaitra dia nanaitra ny saiko moa zany na ino miresaka hoe vaky fasana izay miresana tamin'ny tele angamba ao ambany hariva. Fa anisan'ny tsy nitraritra ao ny antso ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra any an-toerana satria voatsela akory any andalo tany nanao fivoriana resaka sécurité. Ny zavatra io tamin'ny 4 septambra nisy vaky fasana anankiroa tao Antanimeva, tanàna iray zao hoe Amborondolo indray dia indray tao Antanimeva izay misy ny corona meralina antsoina hoe 580 faharoa ny corona rensaiko nytoyary. Fa ny filazana hoe 150 mahery ny fasana vaky tsy marina kosa satria eo fery eo feo ampelatana ny tribonaly Morombe ary fanataonana fanadiadiana ny gendarme ny fifandrinan-tsimo efa nidefere ny dossier any amin'ny tribonaly. Fa mety tokoa angamba rehetra mpikavana dia miantso ny avandreo aty dia ohatrany hoe tsy marina ny information io satria anisan'ny nandalo tao Antanimeva ny tena tamin'ny 6 novambra raha taverina avy ny Morombe tafa resaka tamin'ny merana Antanimeva nefa tsisy resaka filazana hoe vaky fasana 150 zany. Ary ny angavy ny fitondra fanjakana koa zany angavy ny ministère de justice anome mpanaviavy ny andraikitra ny resaka affaire criminelle avy any amin'ny fitsarana sy ireo tompon'andraikitra amin'ny brigade criminelle iaraka aminay ny Constantine zany vaky fasana lazain'ilay olona hoe 150 mahery zany. Fa nankalazaina ny faha-17 ny volana Desambra lasa teo ny fety ny district ny Marvoy. Aleo Jakora Oldina no asantsika mitatitra ny andindiny makasika izay. Fahombiazana ho an'ny district ny Marvoy ity taona 14 ity eo amin'ny sehatra maro. Voalohany amin'ireny ny drafitrasa sy tantsoroka ny fampandrosoana izay tomba moana avokoa araka ny nambarany lehibe ny district ny dokotera Rakotoardina Dieudonné nandritra ny tombanezaka ny arahany tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny commune ao Marvoy izay ahitana vokotany miisa 750. Jerena voalohany zany teo amin'ny lafiny fampianarana ny district ny Marvoy no azo lazaina hoe voalohany atao anatin'ny faritoboeny na ny vokam-panadinana zany na koa ny resaka fotodrafitrasa. Ohatran'izay ihany koa ny fahasalamana ary indrindra ny resaka fandriampahalemana na sécurité zany izay tena napetraka tsara moa zany izy io tao anatin'ny OMC district dia amin'izao fotoana zao zany ny hena ny alatrombo na ny vente de bovidé ny hena ihany koa zany ireo crime maro samihafa ary ny accident de circulation zany dia anankiray ihany ny kanisy tao anatin'ny district ny Marvoy tamin'ity taona ity. Teo amin'ny vokatry ny fitsapahakevim-bahoaka dia mirere amin'ny ezaka vitany Marvoy. Azo lazaina fa tafita ny afatra napetraka ny fanjakana foibe district amin'ny Marvoy ngamba ny azo lazaina hoe voalohany manerana Madagasikara raha amin'ireo district ireo satria nahatratra 3.5 zany ny isan'ireo fidy tonga nandratra-bato tao anatin'ny district ny Marvoy zany. Na io aza nefa zany dia mbola maro ireo tokony harenina eo amin'ny fotodrafitrasa sy ny endriky ny tanàna. Eo ihany koa ny lalana amoahana ny vokatra. Totoretika mandra-paraina nafanay ny tarika malalana na maranana ny fety fanaon'ity district ity izay notronony ny lehibe ny faritra rasolofin'ny aina Christophe Noël sy ny filoha-lefitry ny CST Rajanson Bruno na Ibrahim. Fa efa taona maro izao no tsy nanana rano fisotro madio ny mponina tao amin'ny pirika tao amin'ny commune ambanivohitra ao Ambotrimanjaka ao vaovany olana ankehitriny satria dia nahazo rano fisotro madio ireo mponina any an-toerana. Presika Rakoto Nandrasana sy Naina Rakoto Ndravara. Ity rano ity izay sady sasana no sotroin'ny mponina eto Ampirika, commune rurale Ambotrimanjaka. Betsaka ny valana aretina mahazo ny mponina, indrindra fa ireo ankizy madinika. Raha tsy hita ny safatsy ny areti-kibo fotsiny, tanàna mipetraka ambon-drano anefa Ampirika satria andalovan'ny Sisony.
Isan'ny toerana mamokabary betsaka indrindra atao anatin'ny faritany Antananarivo. Ny taonjato faha 2020 no efa fantatra fa nisy mponina tetry. Io rano io no sady isotroana no androna. 19 taona aty aoriana ary vao nahazo rano fisotro madio ny tanàna Namprika.